fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no omeny ny zanalay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izao no toko 13 andiny fahaenina ambin'ny folo. Efa nirahantsika ny maky sy nandinika tamin'ny andro lasa fa maneho ny hery ny Andriamanitra eo amin'ireo voariny, maneho ny fahefany izy eo amin'ny fitazomany izany voary izany tsy hiovaova na hivadibadika, satria tsy mbola nivadika ny fiposahan'ny masoandro fa avy any antsinanana miletika makany andrefana. Izany zavatra izany no ahafahantsika hoe mbola eo ny zandrin'Andriamanitra, herin'Andriamanitra izany. Kanefa tsy izay ny tian'Andriamanitra ahafantaran'Andriamanitra, ahafantarana ho azy, fa tiany ianao ahafantatra azy ny amin'ny fitiavany. Izao no fanambarana izay tian'Andriamanitra hosontomina ny saintsika rehetrarehetra. Hoy izy, amin'ny alalan'ny anarany feno fangahorahana no tiany hiantsoantsika azy, ary izay no nanehoany antsika ny amin'ilay anarana sarobidy izay nampianariny zanany ho antsika. Raha eo, hoy Jesosy tamin'ny mpianana, raha mivavaka ianareo dia izay no ataovy. Tiany ampiasaina sy ampahafantarina antsika izany fa Andriamanitra dia te hanana firaisana amintsika tahaka ny irinin'ny olombelona hanana firaisana amin'ny zanaka izay naterany. Irian'Andriamanitra ho amin'ny firaisan'ny fianakaviana no iraisan'ny voariny aminy. Teto amin'ity tontolo izay nandrava ny fifandraisana mirindra teo amin'Andriamanitra sy ny olona ity, no nentin'Andriamanitra nampiseho ny fitiavany tamin'ny alalan'ny zanany. Izao no fanambarana ao amin'ny soratra masina, fa fonom-bola fahavalo azy isika dia nampihavaniny tamin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahazahoantsika fihavanana. Teto amin'ity tontolo bitika toy ny ataoma izay misy ny faharatsiana ity, no nanehoan'Andriamanitra ny toe-javatra lehibe indrindra mety ho fantatry ny zanak'olombelona. Naniraka ny zanany Andriamanitra. Izy no nasaina nampiseho ny toetra n'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Ary izao ny fitiavana, tsy ny tiavantsika an'Andriamanitra fa ny tiavany antsika tamin'ny alalany nanolorany ny zanany. Izao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Izay lamina izay no tian'Andriamanitra ihany koa mba ho lamina hitondranao ny fiainanao. Fanomezana atolotra ho aiso anao izany, koa raiso manomboka eto raha mbola tsy nanao fanandramana niaraka taminy ianao. Raha efa nisy izany dia halalino fa irian'Andriamanitra ho lalina eo amin'ny fiainanao izany. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra fa nahariarinao ny fitiavanao tamin'ny nanoloranao ny zanakao lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino sy manaiky azy. Andriamanitra, reseho lahatra ny fonay toto mba hiaiky izany fitiavana lehibe izany, ka handray izany fanolorana nataonao izany. Eteza ombanay ka ilay fanahy izay efa niasa teto amin'ity tany ity hatramin'ny namoronanao izao tontolo izao ka hatramin'ny nantrotsahana ho azy tamin'ny andron'ny Pentekosta, no ka handresy lahatra ny fonay rehetra mba hanaiky anao. Momanay mandritry ny andro sy ny amin'ny fiainako avinay rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.